vatinao babandukia azafady donkisimitiya zao azary saty mipadananazy no teneniko amady hoe maheriza tombon-darana ho anazy a maheriza antsika rehetrarehetra indrindraindrindra ianareo telo mianaka ianao vadiny a dia ny zanany Rokia dia ny zanany Vanessa. Salamantsika rehetrarehetra. Bonsoir daholo, bonjour. Tena tsy tiako hitany zanako ny réaction amin'ny fiainako andavanandro. Ezaka fa sady mieritreritra ny zavatra tiako tenenina ihany aho. Ny ranomasoko tsy latsalatsaky vatany fa c'est plus fort que moi hein. Sady niezaka mieritreritra hoe ina zavatra resahako. Mafy zany hoe tsy akaiky ny fianakaviana zany
azonareo mafy, tena mafy, marary. Surtout ho antsika tany lavitra ty tena mafy, marary. Marary reto zany lavitra fianakavia zany tena marary. Tena marary. Tena zany mba mieritreritra ihany koa raha misy favoazany tena tiany tany lavitra ty dia manahoana ihany koa. Marary, tena marary. Marary zany tsy akaiky ny fianakavia zany. Surtout hoe ny olona nanabe sy ny tena hoe nahaizanao an'izany tena fiainana zany tena marary. Efa betsabetsaka ihany zay lasy zay a. Efa betsabetsaka ihany zay lasy zay. Ary ny tena ny akaiky ny fony tena foana ny lasa. Efa betsabetsaka ihany zany lasy zay. Efa betsaka ihany zay lasy zay. Efa tsy androko intsony, tena tsy androko intsony zany anay aty amin'ny tany lavitra ty. Fa mba nanao azo natao rehetrarehetra. Efa tsy androko intsony le izy, tsy androko. Maro zay expérience vita tamin'ny fiainana zay a. Tena efa betsaka. Fa mba nanao niezaka efa mampionona foana. Tombo-dalana ho azy iny a ho an'ny ray aman-dreny. Ny afatra fotsiny a ho an'ny zanak'andrira
i Vanessa Sorokia dia tokony anatiny any koa i Vania Zafikelindrira, i zanakany Vanessa Vavimatoa. Lasa izy iny efa nanao zay azo nataontsika rehetrarehetra, na ny fianakaviana na ny fianakaviana, na ny prose, na ny artiste sy ny rehetrarehetra tombon-dalana ho anazy iny c'est cruel quand même la vie. Atsika tsiraray avy eo io samy manana ny cherany, manana ny manjody olo tsika rehetrarehetra. Amin'ny maha-olombelona tsy maintsy mitomany, amin'ny maha-olombelona tsy maintsy marary, amin'ny maha-olombelona tsy maintsy mitomany, amin'ny maha-olombelona tsy maintsy marary. Tsapako be ny fahorianareo fianakaviana, tsapako be ny fahoriantsika rehetrarehetra. Tadidio ry fianakaviako isa sy ianareo tsiraray zay tiako isa ny vahoaka, na namany io na izy io, na fianakaviana io na izy na proche tsika tsiraray tsy maintsy mandeha amin'izany fiainana zany, tsika tsiraray tsy maintsy mandeha amin'izay fa dia mila mionona. Efa nanao zay tratra, efa nanao zay vita, tena reraka zay hitanareo reraka za sady efa tsy salama fa zany hoe fahasalamako tsy asehoko eto amin'ny Facebook eto, fa efa nanao zay afa-tsika ny tsy androko tsony satria andeha amin'ny hôtel de ville Andrira dia anao programme za efa mianaka anteneniko hoe irira i Rokia Vanessa za moa zany efa zanaka an-trano tena marina, zanaka an-trano Rira sy vadiny ary faharoa amby raha vaviny amin'ny vavitokana ihany zanaka Rira dia lahatokana Rokia de Vanessa. Za moa zany atao anatin'ny fahatelo manelanelana, zanaka an-trano, tsy adopté fa tanatin'ny zanaka an-trano. Nanao zay azo natao ary famille ny fianakaviana tsirairay ny fanampy isika lasa izy iny manintsinintsy amin'ny tany ombany. Za moa zany na hijery amin'ilay caméra raha tsy vitako. Za tena falifaly ravoravo satria zay maha-malagasy atsika, tena faly ravo satria tonga amin'ny tanindrazana soamantsara izy akeny vahoaka, akeny famille, akeny proche Madagasikara ray manontolo.
zay no mahafaly ana satria tsy anatin'ny very fanahy izy na very faty. Ary zay zavatra lehibe. Ary tsara ny vitan'iny ray aman-drenitsika iny. Zavatra mampalahelo anahy fotsiny izahay Vanessa rery moa zany zanavavy tokana vavy matoy any Madagasikara, i Rocky any Québec, i Vania Maurice, zafikeliny vavy matoy. Za moa zany efa inaleo aty. Izay telo mianaka mianadahy rery zany tsisy zavatra atao nefa dia ny mitazana fotsiny dia mijery ny zavatra misy dia aty an-tany lavitra aty fa zahay akaiky ny fonareo fianakaviana ray manontolo. Surtout i mamako Led, i vadiny Monsieur Riry. Mafy mahazo anao mamako. Mafy mahazo anao mamako. Mamako anao satria maman'olo jiaby. Mamako anao satria anao ihany koa navita be. Tsy anao rery fa anao sy mivadinao Monsieur Riry navita be tamin'ny fiainako. Galera be ny fiainako tamin'izany fotoana. Fa ny noteneniko amady hoe maheriza tombon-dalana ho anazy maheriza antsika rehetrarehetra indrindra ianareo telo mianaka ianao vadiny dia ny zanany Rocky dia ny zanany Vanessa. Dia ho andreo zafikeliny rehetrarehetra ihany koa sy ny fianakaviana ray manontolo. Tsisy zavatra azoko ambara angambako ohatran'izay. Après aparany ny vidéo sy ny vonjy aina izay nataoko ny annonce dia isaorana manokana avy aty amiko manokana, isaorana be da be nareo artista, isaorana be da be nareo mpitondra fanjakana zay tao anatin'ny tao, isaorana betsaka ihany koa nareo fiarahamonina, isaorana betsaka nareo namany, isaorana betsaka nareo havany. Zay zany no avy aty amiko fa za tena tsisy ambara, tsisy zavatra azoko ambara intsony. Tsy mora ny maty baba, tsy mora ny maty reny, tsy mora ny maty ray, tsy mora ny maty anadana anabavy, tsy mora ny maty fianakaviana, tsy mora ny maty prosy zavatra efa niainako niaina tamin'izany dia ny zavatra tiako tenena ho anareo azanany Vanessa, Rocky, antsika samy ho andolo tsika rehetrarehetra fa ny fotoana no tsy fantatra hoe makaizy manapera-dolo ny fiainantsika rehetrarehetra. Zavatra angatako dia mila mifankatia, mila mifamela ho any rehetrarehetra satria tsy tsika ihany no mahazo an'io manamanjo io fa ny rehetrarehetra manamanjo daholo. Dia mila mifankatia, dia mila mifampiavana. Dia ny fitandrovana maha-malagasy zay ny tena mila iraisakina antsika foana zany. Za moa zany tamin'ny samedi iny nisy vahiny tato tomba tampotampoka tsy mijustifie an'izay fa za tena tsy nafantatra hoe nefa ny zavatra monsieur passé fantatro daholo ny rehetrarehetra fa tamin'ny fotoana io fotsiny zany somary varivarindrina kely tamin'ny fotoana io. Après ça fait partie de la vie. Zay ny fiainana dia tena manome courage be da be, maheriza be da be ho antsika rehetrarehetra, surtout anareo zany sy ny fady aman-janany dia ny zafikeliny dia ny vinantony sy ny rehetrarehetra, ny anabavy, ny rahavavy, ny rahalahy, tout. Ho hitanareo ety ihany moa zany ao amin'ny efa tonga andrazana Majunga
Afa tonga somatsara ao an-tokantrano ny monsieur Rira. Dia izy fotoana anatin'ny fivorinan'ny olobeny rehetrarehetra, olon-dehibe, ny olobe tsy akanavaka any amin'ny hôtel de ville. Dia eo sika no mahita amin'ny programa na za aty ivelany ty raha tsy mahalala na ny zanany aty ivelany aty raha tsy mahafantatra fa tsy maintsy miandry ny programa any amin'ny zareo any zany. Fa tsy moramora sy tsy mora manam-pahoriana zany amin'ny fiainana. Dia mankasitraka be da be hatrany ho anareo rehetrarehetra izay nanao tamin'ny vonjy-aina, izay nataonay Rokia, Vanessa, ny mamany Colette sy zaho ary sorako bebe indrindra kokoa ianareo zay nanakina tamiko hoe nanao an'iny ianao siny efa vita ny editsika malagasy, efa vita ny editsika efa iny izy dia miandry ny manintsinintsy anatin'ny trano tena iaviny nanantsony ray anazy any Ampasanany izy après. De bon courage be atokako manokana ho an'ny Rokia satria baban'ny Rokia ny anatin'ny Majunga, baban'ny Rokia anatin'ny randradradradrain'ny papany hatramin'izay sy hoe papa Vanessa sy ny vadiny. Tena mankahery be, tena fo, tena mankahery courage be anao dahako satria izy io tsy afaka ny amangy ny papany pour le moment tsy afaka satria anatin'ny amperinasa izy anatin'ny aty tany lavitra aty any Québec any 4 kilomètre aty en France Québec zany 9h-10h de route any sinonjonjony rery izy rery no any. Ka tena mankahery be anao Rokia, mankahery be anao Rokia, mankahery be anao adahako, tena mankahery. Any any Kovany any Maurice ny zafikely vavy matoa amin'ny zafikely Rira, mankahery be anao ihany koa avany tonino fo dia mila matanjaka ny saina zanako.